taratasy fotsy madio tao Virginie nasika pistily anambara fa tiako ianao rianiny fa mamikosy andrianiko na zazakely na papozina malama toy ny fozana ty manandrakandrandoza de mbola tiako siriko fa za totona naterenao raha overy fitakaly atandrany toy izao aloha le fahazazana azafady raha mikafary za fa mbola podcast tare mbola tarane aminao zazakely hoe fanatapitra zany revetiwa oringana fikopotika sy loe tsy maninona ny andanitra ny ray toizatsika le revipetsinety vitatsika tety de tetesitsika ro miapakapaka eny ambony rony raha hoandrozy samboritsika de ataotsika sesiko toritenitsika matoritory anne fa za totona naterenao raha overy fitakaly atandrany toy izao aloha le fahazazana azafady raha mikafary za fa mbola podcast tare mbola tarane aminao zazakely hoe fa zaza marorokindry pendipendiny lalovity voankazo tsy mbola matoy tsy anano afaleko mamoy ny entanao atao tsara folo mbolo hely vao popongolo andrasony taona hoavy mbolo leo fona enao ranabavy fa zaza marorokindry pendipendiny lalovity voankazo tsy mbola matoy tsy anano afaleko mamoy ny entanao atao tsara folo mbolo hely vao popongolo andrasony taona hoavy mbolo leo fona enao ranabavy hoe zany kosa rasta koze izy oa tsy azo atao amikery na atao amiteritery oa zavatra vitany safosafo rasta te manjary vidina lavo le izy oa tsy mila kozy popaka nakafara lavo apitrapitra fotsiny neny tava defa zay le zaza maroroko aminy zay fa de miarabanareo mirahalahy aloha de tonga soma tsara eto amin'ity kianjantsika vaovao ity satria zay ihany koa nareo mitarika Samuela nyraisinay tato ao anatin'ity hoe live acoustique ataontsika amin'ilay raha angale fiarahana miarabanareo ye miarabanao miarabany any amin'ny rehetrarehetra any faly raisinareo tena faly sa hoe mody faly fa ohatran'inona
miaraba ny namana saika naveriko le resakitsika mahakasika an'ity tsy azo tenenina hoany a Efa vita ny confinement dia tsisy resaka intsony. efa vita ny confinement dia tsisy resaka intsony Faly miaraba antsika rehetra. Ya. Ie, nareo mirahalahy moa zany miaraka eto solo teny e, satria araka n'izay hoe raha ny ekipan'ny Samuela zany ao anatin'ny be mozika moa zany marimarina kokoa tsy efa eo amin'ny firy eo zany nareo. Raha nisan'ny hoe izay eo ambony saina aloha zany le Samuela misy eo amin'ny 6 menada mianaka. Ie fa raha ny ekipan'ny be mozika tafiakatra 5 amby 30. 5 ohatry ny efa karazana anona mihitsy ange zany le be mozika e, société ve zany ilazako sa entreprise efa orinasa be mozika, orinasa miorina ara-panjakana ara-dalàna mihitsy. Be mozika koa zao ankalazany fa 5 taona amin'ny herintaona. Sanaky ny tarika 5 taona fotsiny. Sanaky ny tarika 5 taona. Satria tamin'ny 2001 no nanomboka nanao be mozika. Tamin'izany ihany ny produit be mozika voalohany DJ Sisi. Tadidiko tsara izay. Ie, raha mahakasika an'ilay hira voanarantsika teo moa le noentinareo rahalahy teo sady tazantsika ihany ny sary ao aoriana fananiana mihitsy aleo mba iseho ihany koa ny taranaka. Atao anatin'ny confinement nisy ny ihany izay nitenen'ny ranamana teo hoe aleo zay tafijanona any amin'ny confinement any no hijanona any fa raha tsy diso 10 taona lasa iny hira iny. Fa tena ely ka. Talohan'ny mampirevy mihitsy ary ny zaza maroky iny. Anisan'ny hira foroniko tamin'izaho 17 taona zany namorona an'iny hira iny. Ataoko hoe zaza maroka le izy fa raha ny tena marina ohatran'ny izaho ihany tantaraiko amin'le izy ngamba revina bandy kely. Izay tena ao ambadika an'iny iray iny. Ie. Ohatry ny ahoana hoa le izy rehefa hoe aty amin'ny 30 taona manko zao tsika ankalazan'le hoe 30 taona ny akaranareo an-tsehatra moa zany sa hoe nisian'le tarika mihitsy. Eo manko misy fahasamihafana kely io fa amin'ny olona tsy mahafantatra dia ohatry ny hoe mitovy fa samy hafa ireo tantara mango ireo. Ie, le ny akarana sehatra mihitsy ny 30 taona. Zany hoe raha ny efa taloha be an'io zany zay no nefa niona ty Zasy Roger nge zao efa tamin'ny 93 nefa niaraka nanao zavatra. Efa ela. Efa trotraka tato. Ny trotraka fa mba hoe efa nahazo azo taona kely. Efa nahazo azo taona. Zay le bandiranga. Zay le bandiranga zay. Mbola hiresaka ihany tsika Samuela avy eo fa aleo tonga dia atsipiko any amin'ny Roger ny resaka manomboka eto satria ianao araka ny tenen'i Samuela efa ela ihany nareo. Mandainga io. Mandainga io. Inona ny tena marina nandainga Samuela. Mba fitipitiano aminay nama le hoe revy satria ianao anisan'ny tao anatin'le hoe fatanoranina nareo tamin'izany efa misy ny taranaka taty aoriana, misy ny nanaraka ihany koa taty aoriana. Ohatrohatry ny ahoana le hoe revy Samuela hatramin'izay ka hatramin'izao dia inona ny tena anisany hoe mbola mampijono satria tsy ny rehetra tonga amin'izany sehatra ny hoe 30 taona aty aoriana mbola rety aminareo. Eny efa tenen'i Samuela teo moa hoe 0 lahy zany efa hatramin'ny 3 ny fakahita. Efa tamin'izany dia efa nieritreritra hoe te hanao zavatra. Dia efa nidikiditra studio moa zany zay tamin'izany 0 lahy fa mbola sy niaraka tamin'ny tarika rehetrarehetra zany. Fa taty amin'ny 95 taty zany vao tena ohatriny hoe niakatsehatra amin'izay tokoa. Mandra-pahatonga ny amin'izao. Ny zavatra niainana tao zany dia karazany be da be. Karazany be da be. Matoa tonga amin'izao 30 taona zao dia be da be le sedra efa nandalovana. Tao ny aviorana, tao ny fotaka, tao ny laibe, tao ny fean'izany matoa mbola tonga hatramin'izao fotoana izao nitarika Samuela dia tena tiako asongadina aloha voalohany indrindra fa tena mikandro io rangahy io. Tena miasa io. Tiako tenena amin'izany zany hoe
hoe nataony tena lara-pahamehana mihitsy le mahasamoela azy zany. De zavatra tsikaritra zany, zavatra hita tokoa de hoe tena nandeha le tarika Samuela nandritra zay fotoan'izay mandraka ankehitriny zany, satria hitany tsikelikely teny le fomba nitondrana an'le par expérience zany hoe nanao an'izao de ohatra tsy nety kely angamby iny de ovaina kely an'izao ndray de zao de arakarak'izay zany de nenandeha le izy. Fa be da be ny sedra niaina natao kosa aloha tamin'izany. Fa zay ny zavatra tena tiako tsindrina aminareo hoe tena miasa io rangahy io, tena za kosa aloha tena mi-chapeau mihitsy am'izay hoe Samuela zany tena miketrika zay ny tena azo lazana azy. Satria zay ny tena anisany hoe nampandeha an'le izy misy tsika mahita an'le izy ety avelany zany ohatry ny hoe wala de hoe falifaly sy fa niasa ao anatin'io be da be tena mahajana be. Io ngamby izy afaka hanazava kely an'izany fa tiako mihitsy mba hazavainy kely mihitsy hidirantsika mihitsy manko zay resaka zay avy eo satria matoa ihany koa moa zany hoe misy ty fandarany ity mba ampifantarina an'ireo indrindra hoe zandrikely ety aoriana hoe miditra tanatin'ity sehatra ity amin'izao satria ny zavatra tsikaritra sy hita de lasa mihazakazaka daholo ny rehetra any amin'le laza nefa tsy fantatra hoe inona aloha ny tena ady tao ambadika izay vao tonga amin'izay hoe 30 taona ny akarana antsehatra izay ianareo fa ty mbola apetrako amin'ny Rosé ihany satria Samuela mbola ho azontsika avy eo mialohan'ny hanolonanareo antiry ity. Zany ve midika Rosé hoe mila olona mafy loha ihany mitondra an'le tarika fa raha tsy zany mety mialangalana. Mafy loha ihany fa le fahaizana manao an'le zavatra mihitsy ny tena hitako hoe tena ilaina hoe asa angamba ny raha tena marina de hoe mila fianarana mihitsy koa le zavatra, hoe ianaranao le zavatra de ao anatin'ny zavatra nianaranao zany le zavatra ataonao rehefa avy eo de hitako hoe metimety kokoa le izy am'izay fotoan'izay. Fa raha ohatra ianao hoe ohatra raisiko fotsiny hoe azafady raha miteny an'izany fa ohatrany hoe ohatra fotsiny ianao hoe mpanao charbon zany de nefa tianao hoe za tianao spectacle tsy voatery ety fa olona efa nianatra momba fitantanana sy ny ohatr'izany no afaka manao karakaran'izany hoe fampisehoan-jany ohatra fa tsy hoe manam-bola de tonga de andehanao an'izao. Tiako tenena zany hoe ianarana le zavatra de ao anatin'izay fahaizanao an'le izy zay no aizanao mandrindra an'le zavatra fa mafy loha koa ilaina. Mafy loha koa ilaina. Mafy loha amin'ny ara-drariny amin'ny ara-drariny hoe hitanao le izy hoe ataonao zany ny kazikazo madinidinga de hitanao hoe tady ety nefa ohatrany tady tsy ety zany le izy de iny ndray mila mafy loha indray ngamba amin'iny. Mila mafy loha indray ny amin'iny. Mila mafy loha. Eny ary lafo zay resaka zay tsy maninona fa mbola sitsika fiverenana ny alohan'ny tena hoe hifarana antsika satria misy hevitra tiako alaina be any amin'ny Rosé satria zay ihany koa za vao afaka hoe niresaka aminao mivantana raha toa ka zay Samuela foana ny tena mpiresaka rehefa eto amin'ny destination malagasy fa ataontsika hoe hafa mihitsy ty fiarahana androany ity de ilaina ihany zany hoe mba misy olo tena ny ekipa mba tena miteny ao ambadika ao ihany koa inona ny zavatra mety tsy fantatry nireo mpanaraka sy mipankafy nefa ny mila an'izay valiteny zay. Sarotra be manko raha i Samuela ihany mitehaka ho an'ny tenany eto fa hoe hafa ihany tsy mety zay indrindra fa ndao hoe satria efa miandry ihany koa zay ny mpijery antsika ny reto hira anisany hoe raha mpankafy Samuela ianao de tsy maintsy taraiky foana ianao amin'izay hira zay de ankoatran'izay ihany koa tsy haiko hoe nataon-dririkala kely inonareo tamin'izany fotoanan'izany fa de zay zao ny hira ho arahantsika eto. Mbola any kala kely Tsy haiko tsony. Tsy haiko tsony. Eo mifampijery amin'izay zareo izany amaly. Tsy haiko tsony. Aleo tonga de irainy Sûr. Ndahoasy. Mila ravo mba fotsy abo ampindra mpoto fotsy abo
tsy azoka fanana o tena mila madama o fa ohatratry manavy avo mila taona masazy avo ome fampatorina o e andefa sirahira o fataraika matsiaro mangingina o atie lasamborona vetsovetso ny anarandrie fatateraka avokoa ny natao nefa tsisy farany any ny atao tsaiko hoe raha teto angambenao zay vao asambarana kasatonina mitsy avo fa metsika krizy avo mila zava mahery avo de ika fo marery avo omesary pakoly avo mila lana devoly avo mila any pitolo avo jerevo tiktakoto avo fataraika matsiaro mangingina o atie kasamborona vetsovetso ny anarandrie fatateraka avokoa ny natao nefa tsisy farany any ny atao tsaiko hoe raha teto angambenao zay vao asambarana fataraika matsiaro mangingina o atie lasamborona vetsovetso ny anarandrie fatateraka avokoa ny natao nefa tsisy farany any ny atao tsaiko hoe raha teto angambenao zay vao asambarana zay vao asambarana zay vao asambarana Janambara rovina hoe tianao zany fa tena titiko ve sa manaiky fotsiny ane izy janambara rovina zay tena andohany any izy nefa tsy mandany fa tao manaiky atrany atrany efa niao aneritreriny hoe lasanao ny fony efa marany amin'ny fetsiny hoe tiany vatany tolo de miandry atao akeriny izy zany angamba ny tiany atao efa zay le kanakeliny izy anakane Janambara rovina hoe tianao zany fa tena titiko ve sa manaiky fotsiny ane
izy tsy anambaranao zay tena andohany any izy nefa tsy manda fa tao manankatrany atrany nefa ny ao any efitreriny hoe lasanao ny fony efa marany amin'ny fietsiny hoe tiny vatany tolo de miandra tao akeriny izy zany angamba ny tiny atao efa zay le kalakeliny ty fatsako teniteny zay pasinao revinao efa ty anao tezay fa reventsika amilay fony izay zay pasinao revinao refa ty anao tezay fa reventsika amilay fony izay zay pasinao revinao refa ty anao tezay fa reventsika amilay fony izay zay pasinao revinao refa ty anao tezay fa reventsika amilay fony izay de reny ny taraiky sy ny kialakely aminy reny de aleo aloha asina fipetrahana ihany reraka ihany mirinara fa tsara reto hafa ihany zany hoe zay moa zany le hoe vazo miteny zay le vazo miteny ono eketsinareo ve nametraka an'io ka nisy artiste soky teo aloha no revendiquer zay hoe vazo miteny zay fa ny fiarahamonina ny tena miteny hoe Samuel vazo miteny efa za manokana aloha tsy nieritreritra zay de raha Samuel zany misafidy de inona ny ilazany Samuel an'ity rehefa Samuel tonga de boriborina fotsiny hoe rehefa Samuel eny ataontsika hoe le vazo miteny mantsy zany nge tsy gadony fa fomba fanoratra sy ohatr'izany zay ekeko fa ny vazo miteny koa mantsy taloha ohatrany hoe folka foana zay tsy nekeko fa satria za nge manao na tsapika na électro na folka na ina donc tsy haiko eto zany hoe izy zao ny anivontsika eto tantara ho anay ny tantarantiry Samuel satria io zao izy io ariny io gitara anisany mahavita be izy silent guitare ozy izy zareo fa za inona tsara ny anarany teo silent guitare silent guitare
izy zany ny ravaravaina zay izy de akambakambana. Mahatsara anazy izy tena fetina manao tournée. Gitara natao hoentina manao tournée satria sady maivana kely tsy ampy 1 kilao akory ny lanjany a de nefa izy maneno tsara. Efa tamin'ny 2018 io nefa nampiasaiko mbola tsisy olana hatramin'izao. Efa tamin'ny taona 2018 hatramin'izao. Hatramin'izao efa navita toerana maro. Ianao ve mba anisan'ny sarotiny amin'izy itony ihany satria raha ohatra hoe ino no tena zavatra manamarika ny Samuela manokana kosa moa zany e. De rehefa ao an-trano tsy azoko tiana sa efa misy toerana sa Za aloha tsisy an'izany hoe tsy azoko tiana zany kosa ny ao an-trano range ohatran'ny hoe fa mba mitendritendry kely tsy ohatr'izany fa manana ny anazy zareo. Donc tiako moa tsisy feony raha vao tsy amplifiena donc tsisy mikitika ho azy le izy. Fa zareo manana satria raha anisan'ny gitara ao an-trano ange efa 5 efa 5 izy zao misy efa tena ela. Fa ny hitako hoe ny Yamaha tena mbola tiako zany noho ny fahatezany. Manana gitara ray Yamaha zay talohan'ity efa 20 taona mbola maneno tsara. Tsy maintsy nidirako moa ty resaka ty satria tamin'ity androandroany ity nentinao teto izy de zay no nahafahako ny tantara nisy ty a. Gitara matoto io. Matoto satria vao miteny hoe Samuela de tsy maintsy ao zay ny gitara. Nisy teny Rosette eo. Fananitsika mihitsy aloha izy hoe tsy etakaikintsika eto. Rehefa miresaka amin'ny Samuel ohatr'izao de anisan'ny tena itiavako miresaka aminareo Antarika de mahitsy. De rehefa eto amin'ny destination malagasy ihany koa tsika de somary mahitsihitsy zay. Misy moa ny mety hoe ty de misy ny mety fa hozako hoe efio amin'izao aloha fa zao misy e. Nidirany Rosette eo le hoe miasa be ianao de hiverenantsika foana fa tsy maninona satria destination malagasy de tena natao mihitsy hoe fandaharana mozika malagasy. Ary eto ny tena ahitana karazany ny artista ary zay ary aloha anisany mirehare ihany koa satria tazanay arisy aty hoe ay ve tonga hatrany le izy e. De inona ry Samuela ny tena hoe anisany efa nitenen'ny Rosé ihany le izy teo hoe raha tsy nianatra raha tsy mahay an'io fa eo ihany koa ianao mbola anisany anampy bebe kokoa satria ianao manko somary mahitsitsy fiteny ve ny ilazako azy rehefa ao anatin'ireny fanehoan-kevitra momba n'ity mozika ity zay hoe le mozika any ery Zandry, le mozika any ery Zoky. Tsotra kely ny fomba fijeriko hoe ny raha raisiko amina sport ohatra zany. Raha ohatran'ny hoe ianao zany raha alaina club anankiray ianao ho attaquant. Tsy haiko ianao raha no Ronaldo no na Messi ianao na inona de mila tsy hita alalan'inona ny club mila mamono baolina ianao zany. Tsy misy excuse mihitsy io zany fa rehefa tsy mahavita an'le tasy zay ianao de tsy maintsy alefa. De za sura fa zalahy reniko mikotrana farafahakeliny adiny 5 isan'andro. Ny mozika ho an'ny mpihaino sy ho an'ny mpijery de fialamboly fa ho anay tsy fialamboly. Zay tsy miala voly manao an'io zany fa tena mikandra. Tonga de disoinareo aloha iny hoe nenay tsy fialamboly ty Rev Samuel. Misy artiste hafa miresaka amiko de hoe alisany ity tena mandeha be tena zao. Tsy mitovy kosa ny ny vokatra azon'ny olona manao mozika isaky ny weekend sy ny olona manao mozika adiny 10 isan'andro farafahakeliny. Raisiko amin'ny tenanay zany zay hoe le manao mozika tsy voatery mitendry. Fa manao mozika ingena manao ny Facebook io ary. Zay kosa aloha de marina. Satria ianao mila mamorona na contenu na mitady ny réseau rehetrarehetra ahafahana manao an'io mozika io zany hoe fo ao am-pandriana ianao mikaly de manao mozika ianao hatrany amin'ny 7 alina isan'andro. Dikan'izay maty antoka kosa le olona manao an'izay raha mitovy le vokatra. Zay mahatonga anay tsy mivarotra mora ny revinay. Satria misy valeur le izy. Tsy mitovy ny mofo dopaina
vokariny moforesy, vokariny kolibera tsy mitovy zany, samy mofo zany fa tsy mitovy. De misy fomba fijery be de be ohatr'izany zany bôsinay ao zany. De eo zany zay miezaka mandamina hoe inona avy ny projet antsika, ny à court terme, ny à long terme, de aiza ny tiantsika hatongavana, fomba ahoana ny hatongavana any am'izany. Io na hoe hikarakara tournée ohatr'izao zao de tsy vitana telo volana zany satria ianao tsy maintsy io mantsy raha ny tena marina tsy mahaleo sara ny vidiny satria raha antsika mahita zany hoe chargena olona ataoko hoe any amin'ny 20 farafahakeliny mandritra ny 2 volana zany sarotra zany, tsy vitana prix d'entrée zany fa tsy maintsy misy fiaraha-miasa amina sponsor inona zany mozika daholo zany. Eny tompoko. De reny zany ka le izy tsy voatery tsy voatery le artiste manao an'izany. Zay ny ananana structure fa ho anahy manokana zay tsy haiko de hianarako. Zany hoe za zany ohatrany hoe za zany zao nanao formation tany amin'ny francophonie ohatra, resaka business na mozika. Avy eo mandeha manenjika maromaro tsy haiko tany amin'ny valo tany ho any ngamba. De anao koa miezaka en réseau, ohatrany hoe Samuel zao membre an'le atao hoe PACSA, panafricaine auteur compositeur. De am'ireny olo reny koa ianao zany misintona an'zay mba traikefa hoe ay ahoana ny atao, ahoana ny maninona. Zany tany à La Réunion zay nanao formation justement de mahita an'le fitarainan'le artiste ao reo mantsy ohatrany gâté pourri zany reo malatsiny fa zareo mantsy le manenjika an'le isa am'le déclaration zany mba ahazoana subvention, zay zany ny problème an'zareo. De io zany no taxina zareo hoe nenay mal payé bariva. Teneniko hoe olo ty zay nge zay mikarakara anay zay nge miorganiser concert de Betroka de Sakara zay ihany tsisy fanjakana manampy anay zany, tsisy ministera sina tsy zay le izy. Io ohatran'le mitondra vamma ihany, rehefa mahay mitondra vamma eto Antananarivo afaka mitondra an'izao tontolo zao. Fa tsy hoe zatra rehefa eto Antananarivo de za tsy mahasahy mitondra aloha. Tsy niaina anaty confort zany tsika. Niaina anaty confort. Fa atoko zay. Fa raha zany zavatra tenen'i Samuel zany satria rehefa eto amin'ny destination malagasy koa za de mipetraka amin'ireo olona hoe te hiditra nefa tsy manana an'izay ato avy any mitovy ohatrinareo zay. Zany hoe ny mozika aloha zany tsy afaka miara-miaina amin'ny olona tsisy vola raha izany satria ahoana ry Samuel nahafahako tarika iray ny tenako tonga de aka olombelona be da be, mason'olona be da be 4 zao. Mandeha tsikelikely. Mandeha tsikelikely. Mila menga maternelle aloha. Zay vao mandeha primaire, vao mandeha mandeha collège, mandeha lycée, mandeha université, zay vao ohatran'le sasany reny. Fa ny zava-dehibe manomboka tsikelikely de nofinofy atao ao foana fa mila miasa, mila mianatra. Tsy zavatra raha tena izy zany tsy zavatra na herintaona, 2 taona tsy ohatr'izany hoe zavatra anao mila na zay zao ary mbola mijery zavatra afaka 5 taona afaka ohatrohatr'izany. Zay nge talohan'ny Facebook zao de efa mizara fisy amin'ny fijerinay mihitsy hoe mba meo ny telefoninanao, mba meo ny adresse mail tam'izany tany ataoko hoe tany amin'ny taona 2010 tany zany na ohatr'izany hoe mba te hanangana base de données zany zay hoe tonga de mba ahafahanay communiquer amin'ny mpakafy anay. Tiako tenenina hoe tout est possible fa miainga aminao, mila manan-tsaina, mila tsy mamaiky zany.
ny mozika zany raisiko ohatran'ny reny le paty instantané reny mila ampangotrahana mihitsy aloha le rano a de rehefa mangotraka tsara iny atsasakadiny eo a 3 minitra io de masaka fa tsy atsy to de arotsaka ao vo ampiriatsafy de varotsaka ty eo le izy koa ohatra rehefa de destination malagasy mila mivelatra koa ny ara-tsaina fa raha tsy mivelatra mijery an'ity mpandaharanyity fa tsy maintsy misy ny ao ambadika amin'ny teny seho milay kory mirinaly za mahazo an'izany foana satria zay le hoe ny hevitra koa terabao de matoa koa zany hoe hoentinay eto koa nareo efa tao ao anatin'izany hoe 30 taona antsehatra zany a misy dikan'izany fa tsy tonga fahatany teneny izy hoe tsy fidiny anay ny manja somaira ianarako zay manomboka androany tsy fidiny aloha tsy averiko sako kosa mirery hoe nianarako ty zavatra tika ok ary 30 taona antsehatra satria anolotra hira indraitsika ho an'ireo mpanaraka sao de hoe be resaka be fa ilaina be nefa n'le resaka noeton'ny Samuela teo na de mbola maromaro ihany raha ny zavatra tiako apetraka fa inona zany satria araka ny teneninao koa hoe mona aminaina be ny mpijery raha le mbola le fomba hitondranareo ny iza zao ny hira Apiola Sary sy ny série Solo tamin'izany ihany no entina amin'ity 30 taona antsehatra ity inona le avy any amin'ny Samuela mihitsy zany avy any amin'ny moa zany tena maromarona koa ny fahitako sy fomba ataonay ny mozika rehetra de mamaritra vanim-potoana daholo rehefa mandeha isolo na avaky mamamy na sexy girl tonga de mahatsara fahazazany daholo ny olona to de misy soratra hoe 97 ohatr'izany rehefa mandery hafaliana tonga de mahita hoe 2010 ny olona ohatr'izany ohatr'izay koa ry Apiola Sary ry mialangala zay mahatonga anay tsy tante mihitsy anao best of zany satria lasa voakitika zay côté nostalgique an'le olona zay nefa le nostalgie koa fond de commerce hafa mihitsy nefa an'io rehefa live satria misy an'le feedback avy any amin'le mpijery io marina hoe izahay tena mitovy ihany ny zavatra tendrenay sy ohatr'izany fa le lokon'le izy sy le fanahy etin'le izy miankina amin'le toerana foana miankina amin'ny son koa io miankina amin'ny côté technique betsaka zany zay moa zany efa apetraka mihitsy hoe zay tsy manao rehefa tsy be mozika ny matosy ny matériel ampiasaina tsy fizahozahoany zany zany fa satria raha vao tsy serein ianao raha vao tsy tony ianao aminasa mitaitaina amina larsenina mitaitaina amin'ny io tsy resaka hoe tsara sy ratsy fa resaka fahazaranao mihitsy io raha ohatra ianao ka mpanao tenisy ka hovain'olona tapaka ny rakety de le ohatrany tsy milay zany de ezahanao foana fotsiny zany hoe fa satria ny tanjona de zay hoe ny voakitika fon'le olona rehefa le miaino an'le revo le olona satria émotion ange le mozika émotion le amidy ao anatin'le izy zay aloha zany rehefa hoe tena côté artistique be ny resahana zany hoe tsy ho leo mihitsy zany aloha ny mpanaraka anareo zay aloha ny zavatra tsapanay zay zao mahita mpijery tena fianakaviana 20 raha eto Antananarivo tena raha manao fampisehoana 20 zay de 20 reo hitanay foana ay na zay ndray raha miteny fa hoana zany zoko lava zay resaka zay ary tena hoe ty resakitsika teto ty ny tena lavalava satria mafonja be ihany koa le zavatra nyresahana teo de tsara ho fantatry ny rehetra ihany fa matoa ihany koa moa misy an'ireto andrareziny reto de tsy resaka hoe fizahozahoana fa tsara hatrany le mifampizary de rehefa eto amin'ny destination malagasy de ho an'ny rehetra araky ny teneniko ary rehefa eto de samy solombavam-bahoaka daholo de samy manana ny heviny tsy officiel fotsiny aloha tsy tirako iny resaka iny de andao indray ary anaraka ny reto mozika reto tsika satria efa voatonona teo ihany ny Apiola Sary sur Solo de
toizantsika ihany ny tafatafa sady efa mamaraparana ihany koa satria mandeha dia mandeha ny fotoana dia reto indray ry aloha mozika raikitra izay Samuel. Sure. Daroary. Lazary kely aloha anamboarana fo mila manadino aniny aho fa aretinando apio lazary kely mihitsy aloha ty fa sao manjary mando fefa tena saiko very aho lay ty aniny taloha sondrina tamin'iny aho sakatsy netiny fo tena tary maivandroa aho voarepirepy toko apio lazary kely mihitsy aloha ty zay voatohizako ndray e fefa saiko novadiko iny vonatapiko indray nefa naty ferako ato to mbola hitako ndray e saingindrisy tato ato lay angomana mamay e nefa tsy very ny antsony aho hoadinoko ny fahiny namatra masikiny aho sanatriram-bola ine lazary ndray aloha andaminana an'izany dia ampina pakopako siena baolina ray fa sika ndray mazaka jaly na misy ady mamay e fa leo mihitsy tapokanine fa hitady afindray e efa naty ferako ato to mbola hitako ndray e sainginisy tato ato lay angomana mamay e nefa tsy very ny antsony aho hoadinoko ny fahiny namatra masikiny aho sanatriram-bola ine efa naty ferako ato to mbola hitako ndray e sainginisy tato ato lay angomana mamay e nefa tsy very ny antsony aho hoadinoko ny fahiny namatra masikiny aho sanatriram-bola ine nefa naty ferako ato sainginisy tato ato nefa naty ferako ato sainginisy tato ato
saja tosar bakule jaba kwanawe jala suna oh ora fina bawita kwenawe kay manamtas natata kumano teatro arriva
sakolisalevenawa asasina fanazavana ratiandivike efarakonitotranao atejanai asasina taratasy manazava makaneta tsepakikoakole vatonga detory efakoenao koenao kokotany fahitanao efakoenao vamanao kalikamtaja efakoenao manao manakany azastoke ampolisonzane kilalano fazakoianao seksigande simanana mena cinso lefapabolo fonalo ane amfazavule eratsy fazatsongo ane amkarana vule eratsy karana tsivo ane amsimbomvule eratsy somotsivo sexy sexy e wawawa sexy girl de lasa nahoany mihitsy ny inspiration korokaran'iny orovina renao vohotako amin'ny magazine vidéo setina oke poto manapilay pose fa sexy anatanarivo anao tsy otrany piasika tokotaninao tsy zavatsy atanarena de tsara lalany tsy lasa lavitra amin'ny taranjo zany ianao rikalantia de tsy andry anao tsono sahoelo efa dilany ela sy ny ele fa ny lasa tsy veriny tsony yiyi na de naratsany fony yiyi nihoavinao latsony tody yiyi maratra sozone satokany sy poizina aendrena minao iny ofaniny fai anapakatsiny sotaminenao virjinoa sexy girl yeah 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 mama 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 sexy girl yeah yeah mama de satry moa hoe niaraka eto foana fa manapetra ihany koa zay fiarahantsika eto amin'ny destination malagasy zay e misy nydresadresaka ao ambadika rehefa le sendra mijery sary tahaka izao ohatra hoe ny ao aoriana zao a ahoana tsara izy teo ry Samuela goza be oa izy teo iza le ngozy Samuel io de nizy ohatra ny narahany Rose fihetsika mihitsy hoe bady ye nafinaritra le mozika
zao moko sao de gaky nareo hoe inona ary zany resanay zany fa io inona moa ty clip ty vao matingy amin'ny 3 sy 4 arivo 3 sy 4 arivo 12 taona lasa marina ka mandeha le fotoana ka mandeha mandeha le fotoana ya de mandeha ihany koa ny fotoanantsika eto amin'ny destination malagasy efa marantsika ao anatin'reto fandaharam-potoananareo ireto satria amin'izao ora hitenenana izao zao a de efa tsy eto Antananarivo aloha nareo amin'ity andro ny alahady ity ary efa navita an'izay efa tany Soanirany Vongo zao nareo tamin'ny zoma lasa teo de nitohy tao Fenorive-Est de ny amin'ity andro ahitan'ny olona mpijery antsika ity de any amin'ny 10 pointe nareo amin'izao fotoana izao. Misy ny antony manokana ve hoe iny partie est indray no izy io zany a misy an'le tournée Samuel io io moa zany vokatry fangatahan'le olona ohatran'ny tsy eken'ny sainay hoe zay tonga any États-Unis tonga any Canada tonga any Allemagne iny nefa hoe ny eto an-tanàna tsy tonga anay de nanapa-kevitra zay tamin'ny 7 taona lasa hoe andao rangahy hanandrana karakara tournée ohatran'ny ataon'ireo star any andafy rehetrarehetra reo de nandramanay le izy tamin'ny niaksa RN iny de nety le izy tena tanjonay de hoe tsy zahay intsony ny karakara manaraka fa entinay le revo hoe zao le revinay de rehefa tianareo le izy de karakarao amin'ny manaraka raha ohatra zany teny hoe ile accent RN nanomboanay anazy iny vao manomboka ny taona de efa lasa daholo le daty amin'le tanàna rehetrarehetra iny de aveo zay nanomboka rehefa nety iny de nanomboka nanao ny avaratra indray zay de ny avaratra de nanomboka nanao ny atsimo koa zay tamin'ny atsimo zao tamin'ity taona ity koa tamin'ny volana mai sy juin nanomboka tena Grand Sud mihitsy io nanomboka Miandry Vazy, Morondava, Tuléar taizy io hatrany Sakara io sy Fianaratsoa de vadika any Antsinanana tany indray Ranomafana, Mananjary, Farafangana, Vangaindrano hatrany Fort Dauphin de hitanay hoe faly le pakafy zay tsy afaka hoe anatona renivohitra foana zany irevo Samuel de tsisy tsara ohatran'ny mifanakaiky de nanandra zay andao arandramana indray ty atsinanana ity le atsinanana ity zany vao édition voalohany mihitsy ty de manomboka hoe Soanirany Vongo Fenorive-Est 10 pointe de Tamatavy moa zany amin'ny herinandro avy io de Vatomandry Manory Brickaville Nosy Beanala de mifaranao Amoramanga io zay zany ny ataonay hatramin'ny 7 volana Oktobra zany hoe 20 andro zany nitetezanay an'izay rehetrarehetra zay ny anisan'ny zavatra goavana be mbola miandry anareo iny moa zany mbola manamafy an'le resaky ny Rosé le tamin'ny resadresakytsika fiatombohany teo hoe raha tsy olona nianatra n'ity zavatra ty mba marina mafy fa ohatran'ny efa nisy fotoana aveo anareo tao anatiny tarika ny depre de aleo tonga de ahitsiko be ohatr'izay le satria ny antony tadidiko tsara tamin'ny resakitsika Samuel roa taona lasa zay de tao anatin'izay nareo tena midy atrano mihitsy de ozy ako ohatra mandinika 5 andro ihany areto lehilahy be da be reto miara-midy ao an-trano ao rehefa manao résidence zay tena eo amin'ny 3 semaines na 1 mois eo ka zay tena miara-miaina nenay moa zany apetraka mihitsy hoe ny fahaizana mozika io azo ianarana fa le olombelona mihitsy aloha hoe vita vele miara-monina satria rehefa tena mandeha amin'ny Samuel ianao zany tena za miteny anao fa ny andro ipetrahanao an-trano vitsy noho ny arahana aminay de tena noho izay mila hoe olona
fanakaiky-poa mila olona mazaka ritma fa tsy hoe voany amin'ny fampisehoana faharoa de efa ilaza marary io tonga de asena mody de ahoana ny fianakaviana akaiky koa am'izany efa tsy maintsy mazaka an'izay ritma zay efa tena efa zatra reo satria tsika zoany zao e raha mitsika am'resaky zao zany nisa fampisehoana nataonay zany tena any amin'ny 740 any ho any zany satria raha tamin'ny herintaona fotsiny zany zao le tarika nanao fampisehoana 200 tsika zao am'ty 2026 ty zany zao a 25 ty a ie raha tsika zao volana septembre efa manahaky amin'ny fampisehoana 720 zao zay zany nandritra nanomboka tamin'ny janvier maketo zany mety hiotran'le 100 zany raha zao fandeha zao zany fa nareo nefa mametraka karazana ohatrany hoe quota ihany hoe tsy maintsy manenjika an'izao ndray tsika raha toka hoe 100 ny tamin'ny herintaona fahatsapana le izy zay kosa aloha tsy misomonga amina statistika mihitsy satria zay maha orinasa le izy ka tsy maintsy misy hoe objectif foana moa zany io tena tanjonay hoe afaka 3 taona 4 taona vao janvier de efa fantatra daholo ny ataonay mandritra ny taona zany hoe makary tsika de eto tsika manao tsy haiko album eto tsika manao clip tsy fantatro fa mba tsisy za manokana zany tsy tiako ny improvisation tiako foana ny zavatra homanina tiako foana ny zavatra tsy de taitaitra zany Sarenarana zay mahafinaritra ny eto amin'ity fandaharana destination malagasy ity marina hoe ny resaka mozika ny tena hoe hidirantsika lalindalina bebe kokoa fa raha zany zavatra nyteneny Samuel sy zavatra nyteneny Rosé teo na amin'ny fiainana andavanandro anie mila an'izay mihitsy hoe mba ahafahantsika manohy hatrany ilay dia ihany koa satria tsy voatery hoe ny mozika ihany ny tolomana fa na ny zavatra hafa zay andraikitry ny tsirairay avy ary Ndavare amarana ny fiarahantsika dia ina ny afatra avy any amin'ny Rosé aloha satria sao dia tsaotsaoka ndarany eo Inona moa ny afatra fa manentana antsika foana e manentana antsika mpankafy any tarika Samuel hoe zay eo foana dia satronay koa nareo eo foana dia mifankahita foana eo tsika dia mahafinaritra foana amin'ny fiarahana dia fampizara reveny foana e zay ve zay ngamba ny tena fanentanana tiako atao avy any amin'ny Samuel ny matoa zay ohatra zao dia no tsika mpankafy zay rehefa mbola ilainareo zay dia mbola eto foana nge zay fa le izy tena natao atsika zay manao mozika tsy natao anay zany fa kanto natao hozaraina io ary aprisianay foana le miezaka foana zay manome zavatra na vokatra na rehetrarehetra ahafahantsika miserasera sy miona foana Samuel angamba tsy de le tarika hoe satria anao palais des sports de tsy mipotra mihitsy mbola anareo zay tena isan-kerinandro manao foana ka ie toko de mahafinaritra anay zany hoe miara-miaina am'le fiarahamonina zay ny teneniko amin'ny bandy hoe tsy occasionnel zany ny fampisehoana fiainanay fampisehoana eny tompoko de mirary soa antsika rehetra rary soa ny record dia mankasitraka anareo indrindra hoe solotena nitarika ihany koa tamin'ity andro ny alahady ity atao anatin'izay hoe live acoustique mahafinaritra be zay fa dia tena hoe niaina tanteraka tao anatina vazo mozika eo ihany koa ny fahatsiarovana tamin'izany satria raha reny sasasasany amin'ireny hira ireny dia tena hoe nanabesiny tena kikika mafy mihitsy ary atao anatin'ireny fa dia ny tena marana anazy mialohany anarahantsika an'izay hoe hira famarana na fanaovana veloma amin'ny tarika izay dia isaoran'ireo mpiara-miasa rehetra tsy adonona dia isaorana ihany koa itsika rehetra tany atokantrano ny mpampiakanto tsy azo adonona dia apita-pitao ihany le afatra any amin'ny ekipa solide hoe mankasitraka foana e
sura mihitsy dia ndao azy reto iry reto no tena maranantsika n'izay fiarahan'izay dia eto dia efa manentana anareo mpanaraka sahady fa dia misokatra trano eto amin'ny fahitalavitra reo Corps Madagasikara indrindra moa izany hoe atao anatin'ny fandaharana destination malagasy dia aza misalasala mihitsy miantso ny service commercial antsika raha toy ihany koa ka maniry ianao hoe hitondra an'izany mozika anao izany fampizarana miaraka amin'ireo mpijery rehetra zay ary.